Antsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny lalaon'ny nosy izay nakasitraka ny zava-bitan'ireo atleta malagasy ny fitondram-panjakana ka nisy ny lanonana izay nikarakaraina tamin'izany teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Nahazo ny valika sasarany avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy ireo atleta rehetra ny ambozina medaly nandritra ny lalaon'ny nosy itatsy la Réunion. Ny zaratelo ny fakasitrahana natolotry ny filohan'ny repoblika ka ireo nandrombaka medaly volamena dia nahazo ray tapitrisa ariary avy isaky ny medaly volamena azo ny ampy tablety Galaxy Tab 3 iray avy isaky ny medaly volamena ihany koa. Ny faharoa dia ireo nahazo medaly volafotsy izay nomeny ny filoha 500,000 ariary isaky ny medaly ary ny fahatelo dia ireo nahazo medaly alimo nahazo 300,000 ariary avy. 17 ny isan'ny medaly azo ny malagasy 630 volamena, 20 volafotsy, 20 alimo. Taranja enina no nahazoantsika medaly volamena, taranja fototra atletisme, haltérophilie, handisport, tennis, lomano, judo. Dingana ny vita hoy ny filoha Hery Rajaonaromampianina ko mampirisika anareo hatrany ny tenako ananandra avo any Madagasikara eo amin'ny faninanana iraisam-pirenena izay atrehanareo. Nanome toky hatrany moa ny fitondram-panjakana fa anoana ny mpanao fanatanjahantena malagasy ka ny lalao afrikanina amin'ny volana septambra indray no miandry ny atleta manaraka. Mampirisika anareo amin'ny izay mbola ataonareo dingana izay vitanareo izay fa ny fiainanareo mampilalao anareo dia mitohy foana. Misy mbola fandraisana anjara amin'ny lalao afrikanina. Ny ritsika moa dia hoe fandraisana anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena maro samihafa sy ny lalao international mihitsy aza zava-dehibe zany. Mampirisika anareo izahay ary izahay dia hiezaka eo amin'ny lafiny rehetra manampy arak'izay azo atao anareo mpilalao. Misaotra anareo mpanabe, misaotra anareo rehetra izay ao amin'ny taranja maro samihafa na directeur national zany na ianareo rehetra izay nanampy na mpitsabo na ireo izay mpanohana maro samihafa. Misaotra anareo minisitra izay nanampy ihany koa fa iverinay fa zany ny tena fanohanana, zany ny tena fanomezan-tanana ary fa zany no atao dia zao ny vokatra 320 mbola mihoatra eo izany tamintsika fa efa tsy ratsy moa zany ary mampirisika antsika rehetra. Misaotra anareo mpilalao mbola midery anareo amin'ny zavatra vitanareo ary mino izahay fa satrabavaraniny manitsabe mbola ho avy. Misaotra tompoklay makasitraka vokafy. Isan'ny atleta niavaka i Damien Laurin nahazo medaly volamena 3 teo amin'ny valonjato metatra, 400 metatra ary ny 400 metatra ny efatra amin'ny fampitohy. Raha ny tantaran'ity atleta ity dia tany amin'ny faninanana an-tsekoly sport scolaire tamin'ny taona 7 sy 2 arivo tany Fianaratsoa no nahitana azy voalohany teo amin'ny sehatry ny taranja fototra atletisme fony izy mbola sokatsika. Le médaille volamena 3 tsy dia napoizina loatra fa le hoe azo médaille no efa fantatra hoe tsy maintsy azo médaille. Mifameno ve sa ohatrany ahoana zany azakazaka le nataonao anankitelo ireo 400 metatra ny efatra amin'ny fampitohy, 400 metatra ny 400 metatra spécialité anao daholo ve zany ireo sa afaka miaraka ve zany ireo azakazaka ireo? Tena afaka miaraka mihitsy satria raha ohatra hoe 400 metatra fotsiny zao azahoana vovokaina amin'le ny 400 metatra azafady ny azahoana vovokaina amin'le 400 metatra moa azahoana vitesy koa an'le 400 metatra le 400 metatra. Inona zany mba etaetanao taoriana n'izao fahazahoanao ny medaly volamena 3 zao? Raha ny etaetako moa zany dia ny lasa matianina kokoa ary ohatrany raha ny mpifaninana tamina tany la Réunion moa zany dia manana mivoaka any ivelany daholo zareo no manoma tena fa ho anahy manokana teto Madagasikara ihany nanomana ny ty lalao nosy natsiako iny. Isan'ny atleta niavaka ihany koa ary nanakoako eran'izao tontolo zao ny zavaniseho teo amin'ny ralisy Nirina Marta mpiazakazaka 3000 metres steeple izay nandrombaka medaly volamena ihany koa. Tena za zany taitena be alohany nanaovako an'io jeu io satria natao ohatra mafy be ny adversaire dia taitena be. Raha ny fandaharam-potoana tany aloha tsy tao anaty lisitra ianao fa tateoriana vao tafiditra, inona no fandraisanao an'izay zany? Fandraisako an'ilay izy aloha normal ihany raha tsy tia anaty lisitra tao aloha satria za ny abandonina foana.
dia taty amin'ny dernier moment za vao hitan'ny zareo songadina le taonko dia zay vao tafiditra atao anatin'le liste moa nanaiky nampidirana anaty anatin'le liste izany zareo satria efa nahay feo hoe tsy ovaina intsony le liste dia nanjo moa mba tafiditra dia faly isan'ny miavaka ihany koa teo amin'ny azakazaka izay nataonao anisan'ilay fihetsika nataon'le réunionnaise zany teo amin'ny saina inona ny fandraisanao ny fihetsika toy ireny tsy fahalalako aloha voalohany fa tsy fanajana an'ilay sainam-pirenena malagasy ianao ve efa nahafantatra dia milosa tsy nisy nampalala hoe zao indray no fitsipika amin'ny fe zany tao aorianan'ny le hoe mitondra saina ambony podium za aloha tsy nahafantatra mihitsy satria mafatoka atao anatin'le compétition ataoko zany saky dia tsy nahafantatra mihitsy ho andramatoa lalao Andriamahazo Ramanatsofo lohan'ny FMA dia afa-po ny tenany teo amin'ny dingana vitan'ny ankizy raha ny fanomananay ny taranja atletisme dia tokony mihoatra aloha fa misy zany taranja zay taloha atsika malagasy hatramin'izay eo amin'ny rehetrarehetra zany 100 110 dia 400 lehilahy koa atsika taloha ireny zany vototra tamin'ity lalaon'ny nosy ity ny ankizy nanao an'io taranja reo zany efa nanomana tsara fa mbola tsy ampy expérience angamba no azo lazaina fa ny adversaire any koa efa zatra ny faninana tamin'ireo kalazantsika hatramin'izay dia efa nanomana be dia izy zany natanjaka kokoa na zany na zany afa-po ve ianao tamin'ny dingana vitan'ny ankizy raha ho an'ny taranja fototra atletisme raha ny isan'ny atleta nentina tany amin'ny nosolareny io afapolo satria zay vao vitsisy ohatran'iny ny atletisme nentina namonjy lalaon'ny nosy zay zay zany vokatra azo na afapo raha sitrapolo tokony ho tsaratsara noho iny fa reny aloha ny aza faly daholo na ny atleta izay ko faly ary manantena koa zay fa Madagasikara ray manontolo faly hoe mba tsika atletisme no voalohany amin'ny atletisme eto amin'ny nosy rahavavy nazany zany nisy ihany ny coach zay tsy lasa mihitsy ho an'ny taranja fototra atletisme nisy akony ve zay teo amin'ny azakazaka nataon'ny ankizy tsy nampalahelo aloha izy tsy lasa mihitsy zay natena azy sady izy no nitatana an'ireo ankizy matanjaka nazo médaille rehetrarehetra reo fa tany moa misy ny finday dia mifanoratra aminy rehefa alohan'ny compétition raha misy zavatra mila nytanina bon teo efa misy entraîneur betsaka koa aloha teo fa rehefa tena misy hoe question technique nanahirana dia natsony izy miresaka aminy ankizy nanontany taminy foana ny ankizy ka ny lalao afrikana izay atao atsy Congo Brazzaville indray araka izany no miandry ny atleta malagasy ny taranja ho an'olotokana no tena andraisantsika anjara betsaka amin'ity lalao afrikana ity isan'izany ny taranja taekwondo, karaté, tennis, atletisme, tolona ary ny taranja tsipika ny be dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no isarahantsika amin'ity hariva ity hisorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo namana teknisiana niarany asa nanatotosany fandaharana tamin'ny riva ity dia teo ny namana Andritiana Patrika nandrindra ny sary eo ihany koa ny namana Bosco Rasolo Menjanahary izay mampita ny sary any tokantranontsika tsirairay avy any dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny heriny ny toy izao indray veloma tompoko